Ministro, un placer. Ora iray taorian'ny nanaterany son excellence Ernesto Gomes Diaz ny taratasy manindry azy ho maso ivovaovan'ny Cuba hiasa eto Madagasikara dia tonga nitsidika ny ministry ny harenana transijon Gilbert François ny tenany. Antony voalohany amin'ny mahavavolombelona hita maso ny fifandraisana nisy hatrizay teo amin'ny Cuba sy Madagasikara ka nahatafavoaka olona ambony eto amin'ny firenena toy izao. Tany Cuba manko no nandranto fahaizana ny ministry ny harenana transijon Gilbert François. Faharoa, fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny jony izay lazainy maso ivoty fa azo antoka kokoa ankehitriny noho ny fitovian'ny tadin-dokanga amin'ny firenena rotonta eo amin'izay lafin'izay. Hemos hablado sobre la posibilidad de recuperar la cooperación, específicamente en el sector de la pesca, aunque hablamos de otros sectores. Lo único que nos salva es para poder sobrevivir en este mundo dominado por la cooperación. Pero siempre nos damos mucho placer encontrar amigos malgaches que tuvieron que compartir muchos años. Hay varios aquí en esta sala. I Cuba moa tsy vao zao tsika vao mety hiara-miasa aminy satria taloha efa nisy ny échange d'expertise raha tao amin'ny lafiny langouste zany ny gestion ny pêcherie sasasasany koa dia zao izy moa vao maika hiamafy no sy mitovy tsika eo ary tsy hoe tany samy manana fa mitovitovy ihany dia zay moa mafisy ny andriamatoa ambassadeur zay tonga eto ary niresahany tamin'ny filomo zay zavatra zay satria tsy ny pêche ihany iny no niresahany fa nateo amin'ny fahasalamana ny ady amin'ny malaria ny ady amin'ny peste satria izy efa lavidavitra ihany amin'ireo zavatra reo na ny eo amin'ny fambolena ihany koa ka dia ataoko fa zavatra be dia be mihitsy no hiarahantsika miasa.